tafasokatra ve ny vavahadin'ny elo? Hoy ireo géologue tany Siberia. Raiky tahotra mafy ireto mpahay siansa fa na tafasokatra ny vavahadin'ny elo. Antokona géologue niady lavaka lalina hatrany amin'ny 14,4 km manitsy any afovoan'ny tany. Nambara ny fanandre feon'olona maro ny kikika sy ny antsoantso izy ireo, dia feon'ireo fanahy voaheloka avy tany amin'ny lavaka lalin'ny tany. Raiky tahotra mafy izy ireo satria everiny fa tafavoaka ho ety ambonin'ny tany ireo herin'ny maizina avy any amin'ny elo. Tena manaitra tokoa ny vaovao voangonay, hany ka azo ny tahotra mihitsy izahay ny amin'ny mety ho hitanay any ambany any. Hoy Andriamatoa Azakov, talen'ny vinavinanasa fiadiana lavaka 4.4 kilometatra any amin'ny faritra Siberia. Ankona tanteraka ireo géologue rehefa nahalavaka kilometatra maro tany ambanin'ny tany, dia niodikodina mafy dia mafy, tsy tana tampoka teo ny fitaovana fandavahana. Tokana ihany ny hevitra izany ho bokaty ny any afovoan'ny lalina amin'ny tany. Hoy Andriamatoa Azakov, nanazava tamin'ny mpahantairana. Ny zavatra nanaitra faharoa dia ny hafanana amin'ny vaivay voamarika izy ireo tany afovoan'ny tany. Ny fitaovana famantarana marika dia manondro fa tokony ho 1100 degré Celsius na 2000 Fahrenheit ny mari-panahany. Hoy ihany Dr Azakov nanohy, mihoatra lavitra noho izay heverinay mihitsy ny toy izao, toy ny hoe toerana feno afo misetrasetra no afovoan'ny tany. Ny zavatra fahatelo anefa no tena nampangoritsina ny sofinay ny fandrenesana azy, any ka azo ny tahotra mihitsy izahay ka nanapa-kevitra ny tsy hanohy ny asa intsony. Niezaka nihaino ny fihetsiky ny tany izahay tamin'ny alalan'ny micro super sensible, mora mandray feo, izay nampidinay tany an-davaka. Izay renay nefa dia nahatonga ireo mpahay siansa zatra amin'ny saina ara-lôjika ireo hipararehitra ny tahotra. Injany feo malefaka aloha, nefa avy eo mikarantsana. Izay no heverinay fa avy amin'ireo fitaovana ihany. Dia hoy Dr Azakov manazava, rehefa nanao ajustage na fanitsiana kely, fantatray marimarina fa avy any afovoan'ny tany ilay feo. Saika tsy nino anefa izahay, nandre feon'olona ny dradradratra no ny fangerifirenina izahay, na dia feo iray ihany aza, na dia feo iray ihany aza no tena re maningana, dia feo anarivony antapitrisany kosa ny tao ambadika izany, feon'ireo fanahy mijaly sy midradradratra. Taoriana izany zavatra tena mampatahotra izany dia nametra-pialana no ny tahotra ny antsasak'ireo mpahay siansa. Ka hoy izy ireo manao hoe enganeka izay efa any ambanin'ny tany hijanona any ihany. Hoy Dr Azakov, namarana ny teniny. Tsy kivazivazy fa tena misy ny elo mirehitra afo, toerana voavoatra ho an'ireo devoly sy ny anjeliny sy ny mpanara-dia azy. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Deuteronomia 2:13-2:20, fa misy afo arehitry ny fahatezerako ka handoro hatrany amin'ny elo ambany indrindra, sady andevona ny tany mba mivokatra eo aminy ary ampirehitra ny fanamban'ny tendrombohitra. Hoy koa ny voasoratra amin'ny bokin'ny Nomery 5:22-30 sy ny 7:30, ary ny vava ny tany ka nitelona azy ireo sy ny ankohonany mba amin'ny olona rehetra izay ankora ary ny fananany rehetra, dia latsaka velona tany amin'ny elo izy ireo sy izay azy rehetra, ary ny tany dia nikatona tany ka
fongotra tsy ho amin'ny fiangonana ireo. Ny antokony Kora sy Datana ary Abirama izay niodina tamin'Andriamanitra. Hoy ny Isaia 5:1-20 ka hatramin'ny 4:20. Loza ho an'izay mifo maraina koa ka mitady toaka, izay miboboka mandra-parivan'ny andro ka ampiretin'ny divay, koa izany no mampitatra ny elo sy mampitanatana vava azy, ka ny voninahitra ireo sy ny fiaoaony sy ny tabatabany mba amin'izay mifalifaly dia hivarinany. Afatra ho antsika, tena misy marina ny elo. Raha ny eto ambonin'ny tany aza misy ny atao hoe fonja, fampijaliana, famaizana, fampieritreretana, hovalin'ny ratsy nataon'ny olona anankiray, na koa hoe mety tsy nanao ratsy izy fa mety nendrikendrehana, nefa de voahidy any amin'izany fonja izany. Mazava ho azy fa raha manota ny olona, fahafatesana ny tambiny ota, ary mivalin'ny fitsaran'Andriamanitra de tsy misy hoe 3 na 4 fa 2 ihany, na ny olona makany amin'ny paradisa, izay nitenenan'i Jesosy manao hoe mbola ho avy aho ka haka anareo ary any amin'izay hitoerako, any amin'ny paradisa no hitoeranareo koa. Na ny olona anankiray de ho tanteraka amin'ilay voalaza ao amin'ny Matteo 7:3-4:12 manao hoe malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka be de be mitanjozotra makany. Raha zay ianao misafidy ny fiainana, raha izay ianao mandray an' Jesosy teny mbola velona, zao mbola velona zao ny fotoana mety ahafahana mandray ny famonjena, fa rehefa maty ny olona anankiray de tsy misy azo atao intsony aminy. Mibebary iloza ny fahotanao rehetra, manapa-hevitra andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mamonjy ny tenanao manokana, ary amboary izay tsy mety, mihavana amin'Andriamanitra, ary aoka tena ho azonao antoka mihitsy fa finoana mahavonjy ny ao anatinao ary mizotra makany an-danitra ny dianao. Zay ary fa de tahian' Jesosy daholo tsika, tompo ane ampahery atsika sy tahiry atsika hatramin'ny farany. Amen.